Teny ary dia ampifaliana indray no iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny televiziona Agape maneran-tany amin'ny teny io ity ato anatin'ny fandaharana vaovao be indray tsika tamin'ny herintsika raha nanaraka ny fandaharana mikasika ny amin'ny tokantrano teo daholo nisy couple maromaro ny invité ny televiziona Agape tamin'ny heriny fa androantsika dia hitodika manokana indray amin'ny ray mpianakaviana lohan'ny tokantrano araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesarina toko 5 ny fanilany lohan'ny vavy ary eo amin'ny andiny 5:20 dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. Izay ny loha hevitra hoentsika amin'ny teny ity hoe aiza ho aiza zany fitiavan'ny lehilahy ny vadiny izany ho anontaniantsika ireo ray mpianakaviana izay tonga eto amin'ny teny ity. Misy an'ny pasteur Mario Razafimanjato sady ray ihany koa ato anatin'izao fiangonana izao tompona andraikitra amin'ny pasteur anazy ray mpianakaviana ihany koa izy Aleo tonga dia arabantsika avy hatrany miarabanao pasteur Mario tonga soa ato anatin'ny fandaharana ato amin'ny televiziona Agape. Miaraba anabavontalina Mirina, miarabantsika rehetra ihany koa mpiaragasa ary tsika mpanafika sy mpanaraka fijery televizion Agape maneran-tany fiatanan'ny tompony tanteraka amintsika rehetra tonono na isam-baravarana isy tokantrano sy mpianakaviana indrindra ho an'ny lehilahy izay tia ny vadiny. Ary raha tsy tia ny vadinao ianao dia tsy manina fa tsokokorano eny ianao satria nitsodrano zava-dehibe dia tanteraka aminao ilay izany hoe fitiavam-bady izany. Amen. Amen. Ya, fiadanan'ny tompo anao sy ny ankonanao pasteur mankasitraka ny amin'izay fiarabana ny mpiaino fiarabanantsika rehetrarehetra ihany koa izay manatrika ny vatana. Tsy adintsika ihany koa raha nadahery ao ambadimbadika sady teknisiana izy androany no ray mpianakaviana no invité ihany koa tofofantsika fanontaniana izy ireo androany dia miarabanao ihany koa raha nadahery zaka manarina tsy azo atao hoe vahiny moa izany ianao fa efa tompontrano ihany fa dia efa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia tsikitsiky zany no entiko iarabanantsika mpiaino sy mpijery rehetra eto na mivantana na tsy mivantana miarabanao raha nabavy ary misaotranao na mifideny na miaraba ihany koa ny iray aman-dreny mpitandrina pasteur Mario. Miarabantsika rehetra izay tsy manatrika eto fa mety miafina kely eo ambady teo fa mihaino ihany koa miaraba ny lehilahy rehetrarehetra vonona ity ny vadiny dia diraina ny tompo satria avy amin'ny tompo no ahaizantsika sy mandray izany fitiavan'izany hozaraina amin'ny vadintsika tsirairay avy. Dia misaotra antsika zany mba haharitra tamin'ny farany fa dia tena afana sy dia afana tokoa ity fandaharana ity eo ambany fitarian'ny fanamasin'Andriamanitra. Ya, makasitraka raha nadahery dia alohan'ny hidirantsika eo anatin'ilay thème mahafinaritra be angamba dia atodintsika ny amin'ny pasteur Mario mivavaka fanokafana an'izao teny izao mba tsy hiteny ho azy anareo izay invité fa tena hoe ny tompony ampiteny anareo ary maro ny tokantrano mety ho tafatsangana amin'ny alalan'izao fandaharana ataontsika eto izao pasteur raha sitraka ao dia ameko anao avy hatrany ny vavaka fanokafana ary tompo raha sitraka ao. Amen. Eny ary mivavaka tsika amin'izao tontolo izao dia sady ampisehoantsika ny profita amin'izany izay efa napetraka eto sarina hivady izay manaprofo sady fa tsy mandeha irery ny tenako fa teo Andriamanitra izay nanome vady zaza ary profo sady izany fa manana ny hevitra sy ivirany anay Andriamanitra dia mazava ho azy manana ny hevitra ivirany anao hainto izy ka dia manana finoana fa ahitainao tokoa Andriamanitra androany ary amin'izao vavaka izao sy ity programa ity dia efa manokatra ny lanitra Andriamanitra ary manatsotra ny tanany avy any an-danitra ho aminao ka dia apetraka aminao Andriamanitra izao fandaharana ataonay androany izao. Ianao no mahita ny toepony tsirairay avy, mahita ny situation matrimoniale ary mahafantatra ny problème conjugal amin'izao fotoana izao ary indrindra koa ireo izay miezaka mandamina tokantranony ary indrindra fa izay efa tafajoro dia aoren'ny mafy Andriamanitra ao anatinay fanahinao mba hahafanay mijoro mandrakariva amin'ilay fitiavana namenao anay tamin'ilay alalan'ny fanamasina dia tario izao fotoana izao satria na ny fanamasina nefa na ny fahamarena dia tsy teny ho azy na izahay mirahalahy izay anao ny fandarana eto dia tsy teny ho azy fa izay rehetra renay tokoa no ambarany aminao ka dia raisanao ny voninahitra sy ny lera amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
amen. Amen. Ya, makasitraka pasterany amin'izay vavaka fanokafan'izay voninahitra mentsika an' Jesosy irery ihany. Araka ny efa nampatsiahivina tamintsika teo moa izany ny lohatenintsika amin'ny teny ity dia hoe ianareo lehilahy tia avy ny vadinareo. Hitantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny Efesiana 5 no ahitantsika an'izany tenin'Andriamanitra izany. Ao amin'ny 17 izy dia miteny hoe fa ny lahy no lohan'ny vavy, ary ao amin'ny 15 izy dia miteny hoe ianareo lehilahy tia avy ny vadinareo. Avy hatrany pastera dia ameko anao ny fitenenana ahoana ny famaritana an'izany. Mino fa maromaro tsika tokoa mety manana fanontaniana mikasika an'izany dia ameko anao avy hatrany ny fitenenana pastera ny amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ahoana marina moa le hoe lehilahy tia ny vadiny inona ny azonao ambara amin'izany, inona ny famaritana azonao entina an'izany hoe lehilahy tia ny vadiny izany. Avy hatrany dia ameko anao ny fitenenana pastera. Iny ary makasitraka na fitenenana vavy Chantal. Ny famaritako azy angamba aloha voalohany indrindra dia fitiavana, satria tsy teo raha lehilahy raha tsy teo aloha Andriamanitra izay tsisy fa fitiavana. Dia izay fitiavana avy amin'Andriamanitra indray antsointsika hoe agape dia mazava ho azy tsy avy amin'ny olombelona fa avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Romana 5:5 dia mazava ny ten'Andriamanitra hoe ny fanahy masina izay nenantsika. Raha somaka verset mihitsika tona anorantsika azy aloha alohan'ny hidirako any Efesiana 5:5 dia zao voalazan'ny epistily soratan'i Paoly eny manoatra aloha. Paoly na dia tsy nanambady ary izy dia nataon'Andriamanitra fitaovana tahaka antsika bidibeny tsy manambady ato na ny lahy na ny vavy, fa tsy hoe ozona akory ny tsy fananana fanambadiana na hoe ny maha célibataire, fa ampiasan'Andriamanitra ianao na manambady na tsy manambady. Zao voalazan'ny ten'Andriamanitra Romana 5:5 ary ny 5 no manambara an'izany. Ozy izy hoe ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra, satria ny fanahy masina izay nomena antsika no netiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Ilay fitiavan'Andriamanitra miditra anatin'ny fontsika io izany dia tsy fitiavan'olombelona avery ihany fa fitiavan'Andriamanitra avy amin'ny fanahy masina izay nomena antsika. Rehefa ohatra ka antsika jery izany amin'ny Romana ity izay Efesiana 5:5 any dia mazava be le etape na hoe dingana atongavana amin'izay fahazoana izay fitiavan'Andriamanitra izay fa alohan'ny andehanantsika mankany amin'ny Efesiana zany dia somary iverenako ihany ilay Romana 5:5 teo. Romana 5:5 teo zany dia zao voalazany amin'ny 1 ka hatramin'ny 5 koa amin'izany, satria efa no hamarinina tamin'ny foroana isika dia isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra. Io le fihavanana io zany dia anisan'ny loharano azo razam-bentsika malagasy hoe lim-pihavanana. Le fihavanana io zany avy amin'Andriamanitra ka manaraka an'ilay hoe fihavanana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. 1 zay Romana 5:5 1 faharoa dia hoe tamin'ny alalan'ny koa no efa nahazahoantsika fanavotana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao. Ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra, ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy. Eo zany le zakany le olona tsy mahazaka fanambadiana na hoe tsy mahazaka sedra, tsy mahazaka épreuve na bebe zavatra amin'izay hoe zay mahatonga an'Andriamanitra manamarika teny zany hoe ary tsy izany ihany izy fa aoka isika hifaly. Sarotra be zany hoe ianao mifaly nefa ao anatin'ny fahoriana. Kanefa ny ten'Andriamanitra no milaza hoe aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana, ary io fanantenana io natonga antsika zany manana ny fanahy masina izay efa nomena dia io nanome antsika ka nampidinany ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Zay ngamba no amaritako azy aloha fa hiditra amin'ny Efesiana 5:5 tsika rehefa avy eo, fa averiko any aminao no fitenenana vavy Chantal satria tsy irery eto fa miaraka amin'ny rahalahy malalako dia rahalahy ery manampy razaka malala. Makasitraka pasterany amin'izay famaritana izay mino fa
ho antsika izay manatrika mivantana, ho antsika ihany koa izay manaraka ny aparan'ny tany rehetra any dia efa mandray lesona sady eo anatin'izany hoe ahoana tokoa moa ilay hoe lehilahy tiany vadiny dia misy famaritana tsara be noentin'ny pasteur teo, makasitraka pasteur ny amin'izay fizaran'izay eto ihany koa ianao rana dahery lehilahy raim-pianakaviana ianao dia mihina fa manakambara ihany koa ianao manoloana izay tenin'Andriamanitra izay hoe ohatry ny ahoana ilay hoe lehilahy tiany vadiny inona ny azonao ambarana izany meko anao fitenenana. Misaotra aminao ranabavy tena hiditra tokoa mikasika an'io ary izaho ngamba dia somary hiainga kely any amin'ny fotony mihitsy no voresahako ny fototry ny fanambadiana sy namoronan'Andriamanitra ny lasy ny vavy eo ngamba ny somary hidirako ary ataoko fampifameno ihany koa izay etra voalaza ny pasteur izay tsara dia tsara be mihitsy ny tsara ny antsika mialoha ny zavatra rehetra fa izaho zany dia te hanao fiteny tahaka ny fiteny ankehitriny. Jesosy zany tamin'ny androny rehefa miteny izy dia miteny amin'ny andro vanim-potoana misy azy, dia Andriamanitra koa dia rehefa miresaka amin'ny olona dia miresaka araka ny vanim-potoana ahafahan'ny olona mahatsapa sy mahafantatra ny zavatra tiany ambara. Dia izaho kosa indray zany dia mba hiteny kosako amin'izao zany hoe amin'ny zavatra ho takatritsika amin'izao andro mandroso sy amin'izao vanim-potoana atao hoe vanim-potoana ny siansa zao zany dia amin'ny fahalalana dia mba hiteny hoe ny zavatra tena iresaka zany dia namoronan'Andriamanitra ny olombelona. Namoronan'Andriamanitra namorona ny olombelona dia noforoniny ra lehilahy dia noforony tamin'ny zay nefa nyvolavolainy ny tany dia nasiany fofonaina dia araka lehilahy. Za zany nanaovany an'izay zany tena hoe izy Andriamanitra mihitsy mahay an'izay, izy Andriamanitra no mahay an'izay famorona an'izay tena eo amin'ny tena hoe fahaizany maha-Andriamanitra sy tsisy havitan'izany ary tsisy hay an'izany fa izy mahay azy tena rehefa vitany lehilahy dia rehefa namorona ny vehivavy izy dia voasoratra atao hoe nalainy ny taola tehezany dia amin'ny teny vazaha moa izy dia l'une des côtes, zany hoe ny ray tamin'ny côteny zany nalainy. Tsy côtelette io tsy côtelette fa zay ny fomba fiteny tamin'izay hoe ny taolany ny côteny nalainy. Fomba fiteny tamin'izany ny côte dia tsy fantatry ny olona fa aina zany resahany zany aina. Dia rehefa aina zany nalaina dia amintsika fitenitsika amin'izao fotoana izao dia atao hoe fiainana nalaina, fiainana lehilahy nalaina vy zany. Ary avy miresaka fiainantsika dia amin'ny siansa dia dikan'izany dia hoe naka ADN tsika, nalain'Andriamanitra zany ny ADN ny lehilahy. Rehefa naka ny ADN izy dia zany ADN zany tsy ny ADN no tena nidirany fa niditra lalàna koa izy ao amin'ilay tena taolan'ilay ADN nalainy dia ny chromosome. Ny chromosome nalainy dia fantatritsika fa ny chromosome ny lehilahy dia X, Y. Nalainy zany ny X dia ny duplikeny dia nataony X zay fantatritsika fa chromosome ny vehivavy. Mazava be zany eto fa ny chromosome ny lehilahy XY, ny chromosome ny vehivavy XX. Zany hoe nalain'Andriamanitra avy amin'ny haina, avy amin'ny aina tao amin'ny raha lehilahy raha vehivavy. Nalainy tao ny chromosome zay laraina fa taona tehezana tena fiainan'ny lehilahy, antom-piainan'ny lehilahy, tena mitaolany fiainan'ny lehilahy no nalainy X no nalainy dia dupliqueny. Zany hoe avy amin'ny raha lehilahy ihany namoronany andra vehivavy. Eto zany dia mazava tsara fa raha ho scientifique ianao dia tsy tokony hiteny mihitsy hoe za scientifique ka tsy mino Andriamanitra, satria Andriamanitra dia scientifique alavitra noho ianao. Andriamanitra no namorona ny siansy fa rehefa tena tonga amin'izao fitenitsika izao ka hazavaina ohatran'izay izy dia azontsika mihitsy hoe isika scientifique mihitsy aza ny tokony hino an'Andriamanitra rehefa mihaino an'izay zavatra satria tsy nisy opération chirurgicale nisy navita an'izany mihitsy afa-tsy Andriamanitra ihany. Hatramin'izao ny ADN aza voaingana ny hitantsika fa Andriamanitra dia nanao opération chirurgicale atao nivoany sy neny amin'ny chromosome mihitsy tamin'izany andro zany zay namoronany arivo manarivo fotoanany efa lasa. Dia eo nahitantsika ny fahaizan'Andriamanitra fa tsy takatry ny saintsika mihitsy fa izy no Andriamanitra. Dia ny tiako lazaina amin'izany dia tsotra fotsiny, raha ohatra aza ka
avy aminao, avy any ainao, ianao lehilahy nalaina ny x atao aminao dia iny duplikeny x atao aminao nge zany no namoronana andra vehivavy. Ataonao ahoana ny tsy tiavanao any vadinao, ataonao ahoana ny tsy tiavanao any vehivavy izay nomen'Andriamanitra anao, nefa ianao ihany anie io, ao aminao ihany io, ianao ihany ka tsy tia ny tenanao zany ianao, tsy tia ny tenanao ianao ka tsy tia ny vadinao. Zay aloha ny tena fototra tiako resahana voalohany, zavatra tokony naturel, zavatra tokony voajanahary ny fitiavana ny vady andefimandry, ny fitiavana andra vehivavy, zavatra tokony mandeha ho azy zany satria ny fitiavanao ny tenanao ihany. Fa rehefa tsy tia ny vadinao ianao dia tsy tia ny tenanao. Zay aloha zany ny zavatra voalohany. Ary matetika dia ambetindresaka averimberiny eo amin'ny soratra masina foana izay hoe zay tsy tia ny vadiny dia tsy tia ny teniny, dia zay foana no verimberina matetika. Dia ao amin'ny Timoty voalohany toko 4:1 moa dia miteny mihitsy koa tiavany, koa tiako ny lehilahy sy izy hivavaka eny tontolo eny manandran-tanana masina, tsy amin'ny fahatezerana na amin'ny fifandirana. Zany hoe manapotika zany ny fiainam-bavaka, ny fifandraisan'Andriamanitra, ny fifandirana eo amin'ny lahy sy ny vavy, ny fifandiran'ny lehilahy sy ny vadiny dia manapotika ny fifandraisany amin'ny Andriamanitra. Dia tena hoe izay mihitsy mahatonga n'Andriamanitra tena hoe recommandé izay zavatra hoe aoka hiala mihitsy amin'ny fahatezerana, hiala mihitsy amin'ny fifandirana, fanarahana amin'ny tompo zany. Ny zavatra hitantsika eto raha hiverina amin'ilay chromosome teo tsika, ny lehilahy zany dia tokony hiavaka, mivavaka eny tontolo eny, manandran-tanana moa dia tsy midika hanandran-tanana foana ianao, fa ny dikany dia ohatrany hoe misy fifandraisana zany ataonao amin'Andriamanitra, sara amin'nataon'ny Mosesy tamin'ny nisy an'ny Amalekita sy ny Joshua miady ery ambany ery, izy manandran-tanana zany misy fifandraisana ao amin'Andriamanitra zany atao. Tokony misy fifandraisana maharitra foana zany eo amin'ny lehilahy sy ny Andriamanitra zany. Zay koa navoan'ny Adama. I Adama zay tapaka ny fifandraisany, ny adinony teo, nataony tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra manao hoe aiza hoanina lay azonaina eo ampovoany, fa adino zay zavatra fa dia sidokany fotsiny izy no ny fitaka nataony Satana tamin'ny Eva, dia nanaraka an'izay tokony joy izy zany tamin'izay, anjarany no nijory tamin'izay ka mety nahavitra ihany koa any vavy. Ny lahy zany dia tokony mpanavitra mandrakariva ny vavy, ny lehilahy zany dia tokony sahaka ny Kristy mpanavitra ny fiangonana, manolotra ny tenany foana manona ny atao hoe balatsipika fafin'ilay fahavalo. Ny lehilahy zany dia tokony olona manana fiainam-bavaka. Eto zany dia tiako tenenina hoe raha ny chromosome ny lehilahy XY, chromosome vehivavy XX, ny lehilahy zany dia tokony manana tombo koa, mbola manana hery koa izy akoatra ny vehivavy, tsy fanambaniana ny vehivavy koa zany, fa entina ilazana mihitsy hoe sambatra nareo manana lehilahy tianareo satria io lehilahy io dia afaka mandefitra aminareo. Io ny tokony afaka mandefitra voalohany, io ny tokony afaka mamindra fo voalohany, io ny tokony hitahaka anareo amin'ny fahalalàn'Andriamanitra voalohany. Ary zay mahatonga ilay misy mataitra ny olona indraindray hoe ao amin'ny ohatrany hoe ao amin'ny asiziny ao amin'ny Timoty voalohany angamba, Timoty voalohany toko 2:12 misy ny hoe fa ny vehivavy tsy avelako ampianatra na anapaka ny lehilahy ozy fa angina ihany. Zany koa tsy midika hoe fanambaniana vehivavy fa ny sahaza fanakaiky amin'io dia eo amin'ny manazava azy angamba dia ao amin'ny Korintiana voalohany toko 2:13 ary tiako ny fantatrareo fa Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy kosa no lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra no lohan'ny Kristy. Tsy midika mihitsy zany fa hoe manambany ny vehivavy raha miteny manao hoe fa ny vehivavy tsy avelako ampianatra na anapaka ny lehilahy fa angina ihany, tsy zay mihitsy. Fa ny tiana resahana amin'izany dia hoe ny lehilahy zany ao ambadika izay dia misy hoe ny lehilahy zany dia tokony hita mihoatra kokoa ny vehivavy eo amin'ny fanatonana n'Andriamanitra. Fa raha ny lehilahy indray no taritiny vehivavy fa izy no malemilemy koa, ngamba manahirana zany fa tsy tena lehilahy. Fa ny lehilahy zany manana n'ilay chromosome Y, ananany zany ny fandeferana, ananany zany ny fitiavana, izy zany no tokony olohany, ananany fitariana, ananany tokony izy ny tokony halala bebe kokoa, fa izy no hiateherany tokony hiateherany vehivavy. Fa sarotra be amin'ny vehivavy mihitsy zany hoe ny lehilahy no metehatra aminy. Atao hoe ao anatin'ny tokantrano anankiray misy mpamakitra miditra avy any ka le lehilahy reny any ambany fandriana voalohany, fa raha vehivavy no miambina an'le mba hafahafa ihany zany
dia ohatran'izay koa zany ohatrany hoe raha tamin'ny fahavalo dia Kristy indray no mitsoaka fa ny fiangonana indray no hiaty ohatran'izay le izy zavatra mahavariana Kristy foana no niseho ary nanolotra ny ainy dia eo mihazo fijaliana entina ilazana zany fa isika lehilahy dia manana foana an'ilay chromosome Y ary aiza adino fa ny X dia ny vehivavy dia isika ihany io ka izaho zany eto raha manatrika eto zany ako na dia tsy manatrika miaraka amin'ny vadiko eto ary tsy midika zany fa ny atsasany fotsiny tonga eto tsy ny atsasany tonga eto akory fa raha mahita zany dia efa mahita ny vadiko ihany koa satria ny X ato amiko dia nino ny X na tonga ny vadiko ny Y kosa dia anahy manokana ka ny XY zay izaho dia izay mahita zany dia efa mahita ny vadiko ihany koa tahaka ny nataon'ny tompo hoe izay nahita azy dia efa nahita ny ray fa dia zay mba mahita eto zany toetra nefa nahita ny vadiko satria iray izy roa tiako resahana eto hoe ho an'ny lehilahy dia mariky ny fitiavanareo ny vadinareo atsika lehilahy zany mariky ny fitiavantsika ny vaditsika dia tokony tsy maimaitsika aloha hiditra amin'izany tokantrano zany fa andinika tsara mitady an'Andriamanitra hoe anolorany an'io vaditsika zay ho vadina fofombaditsika io zany ary izay moa le teny asa efa nitany saindrana bavy teo ngamba izay hoe efa niteny ngamba hoe ary lehilahy dia ary lehilahy dia noho izany lehilahy dia andaony rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny ary dia honofo iray ihany izy roa iny moa dia ao amin'ny Efesana 1:1-3 ary miainga tamin'ny Genesis 1:2-4 izy iny mazava be eto hoe ary ny lehilahy ndesahany dia andaony irainy sy ny reniny zany hoe mandaony rainy sy ny reniny aloha ny lehilahy ina dikan'izay zay izy vao miteny hoe ka iray amin'ny vadiny fa izy tsy miteny hoe ary ny lehilahy dia andaony ray sy ny reniny sady iray amin'ny vadiny tsy miteny an'izay izy ozy hoe andaony rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny ary dia honofo irairay ihany izy roa zany hoe ny lehilahy zany dia tena maleo tena mihitsy aloha izy amin'ny ray aman-dreniny misy fivelomana misy fitadiavana mitady fivelomana mihitsy anomana ny sahady zay dia efa mariky ny fitiavana ny vadiny anomana ny sahady ny famelomany an'ilay vadiny sy ny zanany rehefa oriana zany hoe lehilahy zany ny tokony hitady foana hoe melohany any ambadiny dia hoe mba misy amelomany any vady aman-janany na misy efa teny efa fototra fa tsy hoe hiala tsy hoe andeha hanambady izy dia tsy fantany akory hoe inona natao fa dia hanambady izy aloha dia avy eo hita eo hoe ngamba zany ngamba tsy fitiavana vady aman-janaka zany efa mankasady fa tonga dia hoe efa miombana aloha amelomany vady aman-janany zay vao miray amin'ny vadiny ary honofo iray ihany izy roa zay ny lazaiko hoe XY dia X amin'ny vadiny Y amin'ny vadiny ary raha ohatra ka ny vadiny koa dia mahazo ny XX dia fantany fa X avy amin'ny vadiny io nofo iray ihany izy roa hatreo angamba aloha no resahako entina milaza ny lojika voajanahary tokony tiavan'ny lahy sahady ny vavy ho fototra sahady mialohan'ny zavatra rehetra. Ia, makasitraka anao raha nadaheriny amin'izay fanazavan'izay sambany be moa zany vao naheno an'izany fanazavan'izany fa dia makasitraka fa mandray lesona sahady izahay mihina fa mpiaino sy ny mpanaraka antsika ihany koa dia mandray avy hatrany ao anatin'izany hoe kay ve zany no tena fiandohan'izy ity ia dia tsy ho tazomiko ena moa ny fitenenana fa pasteur koa efa vononvoninao andray ny fitenenana manaraka indray dia ameko anao pasteur avy hatrany ny fitenenana hoe ahoana indray ny izy moa tsika miresaka eto hoe lehilahy tiava ny vadinareo misy nefa lehilahy tsy tia ny vadiny dia ahoana zany satria tenin'Andriamanitra miteny fa ny olona anankiray azonareo faritina ve aloha inona marina aloha le atao hoe mpivady satria be dia be ny olona mivady be dia be ny olona miray trano fa tsy fantany hoe fa rehefa hoe miray trano zany ve dia mpivady daholo dia azonareo faritana ve zay hoe inona marina aloha le atao hoe mpivady araka le famaritanareo teo hoe lehilahy tia ny vadiny inona marina le atao hoe mpivady ao anatin'izay hoe misy ny lehilahy nefa tsy tia ny vadiny tsy tia ny tenany zany satria Andriamanitra miteny hoe honofo iray ihany izy vaoko ny olona anankiroa zany rehefa miaraka rehefa miditra ao anatin'ny tokantrano nofo iray zany fijerin'Andriamanitra andreo dia matetika nefa ny betsaka ny lehilahy mampijaly ny vadiny amin'izao fotoana izao tsy tia ny vadiny manao tsinontsinona ny vadiny dia avy hatrany zany dia asika raisina avy hatrany hoe tsy tia ny tenany be zany le olona ao anatin'izay ohatran'ny hoe somary tsy haiko nahazo ny pasteur le fanontaniana ve
ia mazava tsara ka mazava tsara ny fantana tokoa fa raha mame famaritana moa ny ateo mpivady zany dia efa voalaza teo hatrany amin'ny fiandohana mihitsy io a boky Genesis toko faharoa andiny faefatra amby roapolo dia manam-porofo zany fa avy amin'Andriamanitra ny foroana ny fanambadiana ary ny tena izy dia hoe zava-biafina lehibe io a tokantrano io dia tonga dia andray ten'Andriamanitra avy hatrany angambany ao amin'ny fisana araka efa nampanaty anaiky tery am-piandohana Efesiana toko fahadimy andiny fa roa amby telopolo no manambara an'izay zava-miafina zay hoe zava-miafina lehibe zany ka milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana. Inona moa no mahatonga anazy hoe milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana satria Kristy no lohan'ny fiangonana fa izy koa ilay zanak'ondry ampiakatra amin'ny fiangonana rehefa ho avy izy. Ka ny zava-miafina an'ilay zany zava-miafina lehibe dia satria Andriamanitra tsy hita maso dia tany amin'ny tontolo tsy hita maso tany zany Andriamanitra rehefa namorona ny mpivady mbola tsy arakory zao toizao nefa teo Andriamanitra efa nanao programa tsara be izy araka ny volazany any amin'ny boky mpaminany Jeremia hoe fa izaho izy manana hevitra hiderako anareo dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Ny tokantrano io zao kapezan'ny tokantrano dia loza korotana divorce misamaritaka famonjy zany zany tetikady satana dolo zany ary manapotika araka ny Jona toko fahafolo hoe ny devoly dia tsy ava ny mpangalatra dia tsy ava izy raha tsy angalatra sy hamono ary andrikana fa isaora be dia be n'Andriamanitra fa Andriamanitra ho avy nanany fiainana ary fiainana be dia be. Fiainana be dia be zany zany dia tokantrano feno fiadanana. Fiainana be dia be zany dia tokantrano salama angamba ny nazo zany hoe misy fifankatiavana zay le mifamaritana hoe mpivady. Tena hoe raha ohatra ianao zao mividy kiraro ohatra na vidy akanjo dia tena pointuranao mihitsy le kiraro na le akanjo anao fanao. Zay voalazan'ny tena Andriamanitra hoe rehefa nomen'Andriamanitra vady Adama zany hoe rehefa Andriamanitra zany no manome vady dia tsy se tromper mihitsy ny lehilahy. Mahalehilahy ny lehilahy dia vao mahita vehivavy dia taitra dia mijerijery dia mivandravandra ny maso dia mihodina mihitsy ohatra hoe na mitondra tômôbila dia misy vehivavy tsara dia ny vehivavy io moa mijerijery izay manao izay fomba rehetra hisarihana maso lehilahy dia tsy gaga raha voafitaka le lehilahy ary voafitaka hatramin'ny vehivavy satria le vehivavy amin'ny fijerijejony dia lasa mitsarapaka ny aminy le maso le lehilahy dia le vehivavy io voapitiana dia taitra koa dia hitanareo zany lasa voafitaka satria ny devoly ilay mpamitaka mpandainga dia tamin'ny andron'ny Adama nefa talohan'ny nandraisan'Andriamanitra vady azy efa nomen'Andriamanitra safidy Adama hijery zay rehetra hitany na hazo maniry na biby na vorona na fanampandalovana tolona dolo ny biby rehetra fa tsy hita zay tsy hita saza vady anazy dia any boky Genesis toko faharoa izy zay fa rehefa tonga tao amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo dia niteny Andriamanitra hoe tena tsy tsara izy raha irera ny lehilahy fanaovako vady saza ho azy. Nao raha tsika vetivety aloha ny Genesis tany amin'ny famorona zany tozy ny tena Andriamanitra hoe Genesis toko faharoa ary andiny fa enina ambin'ny folo tozy izy hoe ary Jehovah ozy izy Andriamanitra nadidy andra lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra ao amin'ny saha dia azo hinanana ihany fa ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy dia tsy hinananao fa amin'ny andro izay nanao dia ho fatoko ianao. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha rehetra dia hanaovako jereo tsara hanaovako zany hoe Andriamanitra zany manao an'izy fa tsy ianao tsy safidinao na zay mahafinaritraritra anao no vadinao na mety eo manaitra anao dia andao ty ekena fa sao dia tsy mahita vady tsony na ho an'ny lehilahy zany na ho an'ny vehivavy dia be dia be no vovitaka amin'izany fa Andriamanitra efa nilaza hoe hanaovako vady sahaja ho azy izy dia tsy vitan'izany aminy fa rehefa namorona ny zanak'olombelona Andriamanitra dia mitsodrano izy ary le tsodrano avy amin'Andriamanitra zany zava-lehibe. Dia rehefa nasondritory andra lehilahy Andriamanitra eo andiny faha 20 dozy izy hoe natory izy dia naka nitaolo teza rehefa nazavana la hery tonga mikasy an'le chromosome x y sy x
dia efa nalana le toratezana anankiray dia nanakobona ny nofony izy Andriamanitra. Io zany tena première chirurgie voalohany teto ambony tany dia Andriamanitra nanao azy. Ary ny toratezana izy izay nalainy Jehova Andriamanitra tamin'ny raha lehilahy nataony vehivavy ka netiny tamin'ny raha lehilahy le chromosome X nyresahany rahalahy teo zany zay avy amin'Andriamanitra ny foroniny XX amin'ny vehivavy ary XY tao amin'ny lehilahy. Dia io le hoe toratezana lehilahy nakan'Andriamanitra dia nataony vehivavy ka netiny tany amin'ny raha lehilahy. Io raha lehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofa avy amin'ny loko ity dia atao hoe vehivavy, zany hoe lehilahy zany nanome ny anarana hoe vehivavy satria lehilahy ozy izy nanalana azy. Teo zany dia efa nisy communication sady tao fanan'Andriamanitra sy fanan'ny Adama. Dia nampiteny an'Andriamanitra sy nampiteny any Adama hoe nofo avy amin'ny nofo koa. Zay le pointure resako anareo. Na ny kiraro no mety 42 pointure na ny akanjo io na zay rehetra fantatra raha lehilahy zany fa mety aminy dia Andriamanitra no mamisaina azy. Dia teo moa ny resaka ADN raha ela ny ADN ndray moa tsy haiko moa rehefa na azavaina ihany koa hoe mba fantatsika tsara ny ADN dia mazava azy hoe acide désoxyribonucléique ADN. Fa rehefa nijery ny tena Andriamanitra ary nandinika ny maha Andriamanitra n'Andriamanitra koa sy ny maha olombelona antsika izay foron'Andriamanitra tahaka ny endriny. Araka ny Genesis toko voalohany angamba izay Genesis toko voalohany 7:20 dia manambara an'izay ny ten'Andriamanitra hoe Genesis toko voalohany 7:20 moa ny ten'Andriamanitra hoe ary Andriamanitra izy nahary ny olona tahaka ny endriny. Tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoroany azy lahy sy vavy no namoroany azy. Hitantsika zany Genesis toko voalohany eo tahaka ny endrik'Andriamanitra. Ny endrika zany dia hita maso alors que Andriamanitra invisible. Dia raha mijery ny atao hoe ADN koa invisible zany à l'œil nu fa vokatra ny fikaroana ataony scientifique na zany ny chromosome zany dia zavatra tsy hita maso amin'izao. Tsy maintsy mampiasa ity filazana azy any amin'ny laboratoire tena sophistiqué ity izy microscope tena avolenta zany deriny krimisy raha zay azy lazana. No ahafantarana sy ahafahana mamaritra ny atao hoe ADN fa manao manokana zany tolotsaina mena fanamaso aby hoe ny ADN koa raha ohatra ka jerevana ma baiboly azy amitenika azy ndrandrindra dia Andriamanitra dia nahary ADN. Andriamanitra dia nahary. Inona mahatonga anazy hoe dia nahary? Satria le maizy an'Andriamanitra ny fihiziny lettre na hoe zay maizy an'Andriamanitra mihitsy zany no navoakany tamin'ny endrika visible. Dia tahakany hoe raha resiko hoe tahakany hoe rano ohatra dia ny rano koa zao karazana manana ny ADN izy na hoe formule chimique angamba lazana azy dia hoe manana état anankitelo ny rano à l'état gazeux. Dia tahakany hoe entona tsy hita maso fa iny entona iny rehefa mampitambatra dia lasa rano liquide à l'état liquide. Dia iny état liquide iny nefany mba ahafahanao tena mitsapa azy physiquement dia lasa à l'état solide tahaka ny vatantsika. Dia tahak'izay koa Andriamanitra invisible izy satria fanahy dia nefa izy afaka mandefa ny teniny hamorona antsika ho tahaka ny endriny. Dia le teny tonga nofo tiako Jesosy Kristy Andriamanitra velona mihitsy no lasa mitafy nofo amandraha ho tahaka ny endriny. Tsika zay ny foroniny dia lasa vavy. Fa dommage vokatry ny fahaizan'olombelona be loatra angamba na hoe te hidepasy an'Andriamanitra izy dia lasa mamorona formule hafa ny olombelona dia lasa XY manambady XY na hoe XX manambady XX. Zay le homosexualité na hoe vehivavy manambady vehivavy, lehilahy manambady lehilahy. Mampalahelo izy ary tsy vitan'izany ihany fa lazain'ny olona fa tsy avy amin'Andriamanitra ny foronan'ny olombelona fa avy amin'ny rajako. Tsy fantatra aloha zay mino an'izany fampianarana zany fa ho antsika kristiana zany raha ohatra ka ny baiboly jerevana dia Andriamanitra dia nahary ADN nahary azy nahary anao.
ary noarian'andriamanitra tsika ho lasy vavy fa ho an'ny olona dispartenaire zany a zay mahatonga ny olona mikorontana sy rava-tokantrano satria maimaika ve sa diso lalana ve sa tsy haiko mba miala tsiny amin'ny olona zay fa nandaro zany moa fa lizy zany a devoly de manao zay fomba rehetra antavony atsika amitana atsika fa isorana bidiben'andriamanitra fa meny fitiavana ny olombelona mba hafatsika manahaka azy de verenako am'izay le fiasana toko fahadimy azavady andiny voalohany alohan'ny verenako ny ten'andriamanitra efesana toko voalohany fahadimy azavady efesana toko fahadimy andiny voalohany ahoana izy ny ten'andriamanitra so vaky ny ten'andriamanitra efesana toko fahadimy andiny voalohany sy ny fa telo amby telopolo maranako azy tozy ny ten'andriamanitra hoe koa am'izany izy izy aoka hanaka an'andriamanitra ianareo andriamanitra nefa averiko any fa tsy hita maso nefa tsika zany mila manaka an'andriamanitra araky ny voalaza ny tenin'andriamanitra hoe aoka koa am'izany de aoka hanaka an'andriamanitra ianareo iza moa le andriamanitra io le andriamanitra fitiavana ka raha vao manana le fitiavan'andriamanitra ianao zany de moramora aminao ty vadinao mora aminao mandefitra moramora aminao manitsy sy manatra tena hoe tahaka ny tiavaka sy fiangonana e dozy izy hoe tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavaka kristianareo de nanolorany tenany ho fanafitra sy ho fanafotana farany nde fatelo amby telopolo ny ten'andriamanitra hoe na de zany azy de samia tia ny vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra ary oka kosa ny vavy anatsana zany hoe raha vao mipetraka le fanajana zany vehivavy manajany lahy amin'ny teny grika moa de atao hoe matahotra na hoe manaja fa ny lehilahy de eto mazava tsara hoe na de zany ary de zao samia tia mivadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra zay ngamno azoko amaritana zany le hoe lehilahy tia mivadiny samia tia mivadiny ianareo lehilahy rehetra io n'andriamanitra vinahitra fa zay ngamno azoko raisy anao fa mino raha ery manampy afaka manampy mazava azy zay moa mampiara-miasa mahafinaritra ny rahalahy io ka de veriko any amin'ny raha bavisantanaka mahafidirena ia makasitraka pasteur ny amin'izay fanazavana nentinao zay ny zavatra somary mampangeta eto ao anatin'le mangitikitika moa zany azafady ao anatin'le fanontaniany pasteur satria misy mametraka fanontaniana hoe miresaka pasteur ateo nikasika any amin'le pointure de misy nefa ny olona ohatrany hoe de rehefa mbola tsy pointure ve zany le voalohany de tsy maintsy hiova indray izy zahoana zany le zany tsy le hoe resaka pointure arabaky teny no tiana ambara ao anatin'izay fa ahoana zany le hoe le olona zany hoe mety hoe miovaova vaty ve zany mbola tsy le tena taola tehezany matoa izy mbola tsy azafady ohatra mampatsiaro an'le any ambanivohitra ianao zany de manome kirarony iny de kely le kiraro tsy pointurany de tapahany lohany de tafiditra ihany ohatratra zay zany le izy hoe tsy tokony hosolony fa tapaho kely ny lohany amboary de anaovy ihany ka satria manko misy eo am'izay misy manko ny eo am'izay resaka fanambadiany zay misy olona ohatrany hoe manambady izy zao de ohatrany hoe mety pointure ngamba le olona niaraka taminy de miova hafa indray izy de nefa n'izay nefa raha ohatrany amintsika kristianina ohatrany hoe tsy de mety loatra le hoe miovaova vady isaky ny mandeha fa tsy ena am'izao tontolo zao kory ntsika fa misy olona zany tena miteny mihitsiny hoe rehefa tsy le voalohany de mety le faharoany na ohatrohatr'izay de tsy haiko aloha na azonareo le zavatra tiako anontaniana fa mbola tsy taola tehezany ve zany matoa mbola tsy tafatombona amina tokantrano izy zay angamba manamafimafy tsara le fanontaniana tsy manina raisikely zany mikasika ngamba tsara malinan'le olona de hoe tsika miresaka zany eto hoe ny fanambadiana kristianina zany hoe fanambadiana zay tokony ho izy satria moa mahakristianina de mahafantatra fa Jesosy Kristy ny tompontsika izy ny lalana fahamarinana ary fiainana raha te andalo am'izany hoe tena lalana ianao zany lalana tokana ihany Jesosy ary izy ihany ny fahamarinana mitady ny zavatra marina ianao ary mitady ny tena fiainana de ao amin'ny ihany de izay mahatonga antsika miverina foana atao amin'ny teny soratra masina ahoana tokoa moa zany fanambadiana zany atao amin'ny soratra masina
raha vao tonga amin'izay le hoe solosolona zay zany a amiko le izy tsy fanambadiana kristianina ntsony na miaraka soratra masina ntsony fa mamela somary teniteny foana hoe fanambadiam-boalavo angamba zany za mo zay le teny sa vo teny za fanambadiam-boalavo zany fanambadiana biby biby keo nefa ny alikany akoho rehefa biby ty mitovy zany zay mihitsy ary tena zay ny paster zany hoe fanambadiany olombelona zany resahantsika zany hoe fanambadiany ny olombelona ny atao hoe olombelona dia mahalala fa nisy pahary izy mahalala fa misy andriamanitra izy ny saka tsy mahalala hoe na ny alika tsy mahalala hoe misy andriamanitra nahary azy fenondrelona zay mifatompony fa amintsika olombelona ny ihany no mahalala hoe misy andriamanitra nahary ary io andriamanitra namorona nahary io dia tedavintsika hoe inona sitrapony mba ahitantsika ny lalana tokony ataontsika na amin'inona zany na amin'inona ahafantarantsika ny tena marina dia ahafantarantsika ihany koa mba azahoantsika tena fiainana ihany koa eto zany dia mamela ohatrany hoe hisarika antsika ny fanambadiana voalohany zay efa nazavain'ny pastera tsara teo fa hofitiniko fotsiny ngambala izy hoe namoron'andriamanitra ny lahy dia ny vavy dia andriamanitra no nanorona ny fanambadiana voalohany ary izy teo ampivoany zany nanorona andreo ary niaraka tamin'ireo foana izy raha tsy efa nanao ny didohany fotsiny andamaseva dia niaraka teo foana izy miaraka ao misaha foana izy ao foana andriamanitra zany hoe ny fanambadiana zany araka ny sitrapon'andriamanitra zany dia tahaka ny namoronany tamin'ny voalohany ihany dia ilay atao hoe tady randratelo raisina hoe fanambadiana karazana tady mifamatotra fa randratelo io mbola ataon'ny vazaha hoe code à trois fils rehefa randratelo izy dia tena mafy tsara ilay fanambadiana randratelo ndray tady anankiray adama ndray eva ary ny anankiray andriamanitra ka raha ny lahy sy ny vavy andriamanitra dia zay ny tena fanambadiana ary zay mahatonga amin'ny tena hoe ny fanambadiana anie zany raha ny tena izy dia rehefa tsy nao masinina teo anatren'andriamanitra dia amiko zany tsy fanambadiana fa sao dia mba hoverina amin'ny fanambadiam-boalavo indray satria ny fanambadiana zany dia tokony nangatahana aloha tamin'andriamanitra tahaka ny eo amin'ny soratra masina ihany i andriamanitra manolotra mampiseho dia misafidy ianao fa andriamanitra ny manamboatra ho anao mihitsy manolotra ho anao vehivavy dia izay vao mety aminao zay vao pointure araka le lazaintsika araka lazay pastera teo zay vao tena pointure fa andriamanitra mahalala anao momba anao mihoatra nao ny fahalalanao ny tenanao zany ary eto zany dia mahavariana le teny resahan'ny pastera teny hoe Genesis toko voalohany andininy fafito amby roapolo moa dia ny andininy fahenina amby roapolo koa milaza ary eto teny mihitsy izy fanapiko an'le endrika fandraisahan'ny pastera teo etiko fameny an'lidra koa dia hoe ary andriamanitra nanao hoe ao amin'ny andininy fahenina amby roapolo dia ozy izy andriamanitra hoe ary andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika ary manina izy manao hoe isika ngamo izy zany tsy anankiray io zany dia taitra ny olona dia tahaka ny endritsika ozy izy tahaka araka ny tarentsika image izy amoa isika io natonga Jesosy nanao hoe mbola tsy ary Abrahama dia efa teo aho amen efa teo aho io isika io dia ny andriamanitra ray zanaka fanamasina ahoana indray raha nilazana anankitelo saray eto fotsiny zany raha tahaka ny endritsika raha te hafantatra momba ny endrika andriamanitra zany dia jereo ny endrikanao jereo ny endrikanao fa ny endrikanao dia zao mombanao vita natao vatana aina fanahy ianao dikan'izany zany tahak'izay keo andriamanitra raha ohatra ianao maty miala ny aina ny vatanao ianao ihany ny aina miala ao ianao ihany fanahinao ianao ihany fa rehefa miray izy dia ao aminao ianao mieritreritra io ianao ihany nefa miasa ao anaty mieritreritra io ao ny ainany ao miasa amin'io ary mifandray amin'andriamanitra ny fanahinao telo tsika zany dia efa telo sahady aina vatana fanahy tahaka ny endrika andriamanitra dia rehefa namorona koa izy amin'ny lahy sy ny vavy dia mbola ao ihany io endrika io zany hoe lahy ny vavy andriamanitra eo ampovoany zay ndray ny fandehany dia ny fanambadiana zany dia tahaka an'izay satria le chromosome an'le lahy x y dia raha aveo andriamanitra no namorona andreo rehetrarehetra andriamanitra zany tsy miala ao mihitsy ka raha endriky ny fanambadiana zany dia misy foana le lazain'ny pastera teo hoe fitiavana ile fitiavana iny andriamanitra ka raha mbola mifankaty ny mpivady mbola anatin'ny fifankatiavana dia reo izy le atao hoe tady randratelo mafy tsara ary tsy rava ny fahavalo tady fa ny fahavalo maninona ny fahavalo no
no mamely foana na atao hoe manafika foana ny mpivady ny fanambadiana satria io no hitondra ho amin'ny fiainana. Ny fanambadiana mety hitondranao ho any amin'ny helo, ny fanambadiana mety hitondranao ho any amin'ny fiainana mandrakizay any paradisa. Mila mitandrina zany fa fanambadiana io zany ny tena tokony ho arovanao mafy, atao andromaso mihitsy tahaka ny diamondra mihitsy tehirizinao foana. Ary ny tompony andraikitra ny sa io dia ny lehilahy, ny vehivavy manampy azy keo ao anatin'izay. Sa ny fanambadiana no sa endreketantsika ho edena amin'izao fotoan'izao. Io fanambadiantsika io no ahorintsika tehirizitsika ampitoerantsika n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fiainam-bavaka ka mipaka mitondra ny taranaka ihany koa anana atao hoe anana tena hoe taranaka mendrika, satria rehefa taranaka mendrika ao amin'ny tompoko nateraka ao dia iny ny tonga fiangonana rehefa rehetrarehetra mitambatra satria ny fanambadian'ny olona miorona ao amin'ny Kristy rehetrarehetra no mitondra ny fiangonana hiakatra eny ambonin'ny rahona rehefa avy eo. Zay zany mila tsara fantatra mihitsy zany zay zavatra hoe ka fanambadian'olombelona zany tsy tia ho famidinana fa tsy fanambadiam-boalavo. Zay dia mba le misy. Ya Chantal. Ya makasitraka amin'ilay valim-panontaniana dia efa mandeha dia mandeha ihany moa fotoanantsika misaotra amin'ilay valim-panontaniana fa ohatrany hoe fanontaniana hafahafa ilay izy nefa ny zavatra tsy azo ditsitsy zay satria zavatra iainan'ny olona amin'izao fotoan'izao ary misy ary kristianina tena tafalatsaka anatin'izany tsy haiko hoe noho tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra ve sa mbola tsy tafiditra lalina loatra izy hoe inona marina moa ny atao hoe tena sitrapon'Andriamanitra amin'ny resaka fanambadiana dia mino fa misy tokantrano mety ho amboarina izao fampaherezana hoentsika eto izao any ambadimbadika rehetra any dia arak'ilay tenin'Andriamanitra teo. Fanampiana kely fotsiny angamba satria miresaka teo teny hoe aina dia atao ampovoany dia vatana dia fanahy. Ny fanahy fandraisana amin'Andriamanitra. Ny tiako anampiana kely fotsiny ho fanampy ny fanomezana izay valim-panontaniana izay angamba dia hoe tsy tokony hoentsika kristianina mihitsy no manao fijery aranofo satria ny fijerintsika zany dia ao amin'ilay aina. Ka na io fijerintsika io mitongilana any amin'ny aranofo na io fijerintsika io mitongilana any amin'ny ara-panahy, izany hoe mifandray amin'Andriamanitra. Raha miresaka moa tsika hoe aranofo dia mivoafetra fotsiny eo amin'ny resaka vatana sy nofo fotsiny zany dia fijery izao tontolo izao izay sarian'ny satana. Ary izay mahatonga ny olona mampirafy matetika. Misy kristianina mampirafy, betsaka ny kristianina mampirafy ary mila mitandrina satria tsy mijery ara-panahy intsony izy fa ny masony, satria maso ny varavaran'ny fanahy zany, varavarankelin'ny fanahy. Io maso io lasa mijery aranofo ka manjary mijery ny vatana sy ny bika. Fa izy aloha tsara bika ihany kosoa ny soavaly. Tsy resaka zay aloha dia efa ina bika tsara, tsy bika mihitsy tsisy tsara. Izy samy manam-bika fa tsy misy fafitaky satana zany. Fa rehefa mijery ara-panahy ianao dia hitanao hoe ity ny vady saza ray aminao ka dia iny ihany ny solidaire aminao, iny ny ray aminao ary tianao foana iny satria tsy fijery aranofo ny fijerinao azy. Marina fa misy ny vatana, anisan'ny vatana fa ny vatany vadinao no soa indrindra pointure araka ny lazain'ny pasteur teo sahazanao. Zany hoe tsy hijery vatana hafa ianao, tsy misy hoe manao kiraro ianao dia ary ny kiraro eny anaovanao dia kiraro eny anaovanao tsy eritreretinao fa ny kiraron'olona ery ananiny ery no arahanao maso dia faranao latsaka ny naty fotaka rehefa mandeha satria variana loatra any. Firifiry moa reny olona mijery lehilahy mijery vehivavy ery midorona ery tômôbiliny. Za tena nahita mihitsy tena izay mivady niaraka ohatr'izao dia nahita lahantitra anankiray izay tsena hoe lahantitra izy tamin'izay fotoana dia ozy aho hoe jereva nge iny lehilahy iny dia jereva malimasony any amin'ny vehivavy foana, vehivavy tanora kely mandany asy ny pitarabe dia maso mbola nieritreretika mbola nijerina kare fa voadona amin'ny bisikileta izy dia nenjera vaky mihitsy miorona sy mitare naratra be dia teo izay mivady voany zay zany dia efa nyvaliny zavatra nataony sady mizaka ny valiny nataonao foana ianao izay afafinao no jinjainao foana. Firifiry moa reny olona mampirafy sy manao jangajangan'ny reny izay afafinao ihany nge mijinjainao raha ohatra ianao ka manao raha voahenao mihitsy zany manao hoe contre nature. Zay ny fiainan'ny zanak'olombelona rehetra na vavy na lahy. Contre nature nataon'Andriamanitra anao ianao dia tsy maintsy mizaka ny mafy foana ianao zay. Raha manao manao contre nature fijangajangana hoe tany ny voan'le sida sy ny MST sy ny karazany reny. Raha ohatra ianao manao contre nature ny tsy haiko hoe ampiasainao be loatra ny masonao dia marary ny masonao
ampiasainao be loatra ny sofonao ohatra ny ataonao mihery zavatra mafy be foana dia farany tsy maintsy voanio ny dita ihany no farany raha mikikika foana ianao mitabataba sy mikikika mira mafy be tsiaka-janona tsy maintsy farana ihany ny feo anao zany izy zavatra ataonao rehetrarehetra zany tsy maintsy contre nature ataonao tsy maintsy mamely anao foana ka raha Andriamanitra nahary anao araky ny tokony izy aiza manao contre nature aiza mifanohatra ny naharian'Andriamanitra anao fa raha vady ray misahaza ray raha nampanambadian'Andriamanitra ny Adama i Eva aoka tsy ampiany an'i Eveline na ampiany an'i Joséphine fa rehefa salam'izany fa rehefa Adama dia Eva ary rehefa Adama koa vadiny Eva dia aoka tsy asiana ny Iva na misy an'i Yvon na misy an'i tsy fantatro fa ray ihany dia ray ihany any sahaza tsirairay avy mba ho salama sy tomady ary hitany tena fiainana ny mpivady mandrakizay zay ny avana. Amen. Dia makasitraka anareo ny amin'izay fizaran'izay makasitraka ny pasteur Mario raha natahirina amin'izay fizaran'izay. Eto raha ety ampamaraparanana dia mamangataka amintsika zany hoe inona zany torohevitra omenareo ny tokantrano voalohany indrindra aloha araka ny taimantsika hoe lehilahy tia ny vadiny inona zany ny torohevitra omenareo ny lehilahy izay tsy mety ho tia ny vadiny dia inona ihany koa ny torohevitra omenareo ny tokantrano izay mety hoe mikorotana tsisy fifankatiavana ao anatin'ilay tokantrano zany inona zany ny torohevitra omenareo ny tokantrano amin'ny ankapobeny tokantrano kristianina moa zany mazava ho azy izay manaraka antsika amin'izao fotoana izao mety hoe misy fikontanana any anatin'ny tokantrano any misy zavatra tsy dia misy zavatra mitranga maro any dia inona zany torohevitra hoentinareo amin'ny tokantrano rehetrarehetra amin'izao fotoana izao averiko any aminareo fitenena pasteur Mario na Ranatahiry. Reo tonga dia raisy angamba dia avao rahalahy Irmanato no manampy araky ny spécialité rehefa arak'izay ny anarana zay dia misaotra ny fanontaniana araky ny lohateny efa naverimberitsika foana zany dia ny lehilahy tia ny vadiny dia tsy aiza akory ny ahitana zany fa ao anaty baiboly ihany. Efesana 5:5 efa naverimberina ihany angamba zany ary tokony hain'ny lehilahy tsy anjery mihitsy Efesana 5:5 raha mikoroto ny tokantrano ianao zany ka mba kristianina ny vadinao dia averimberenao mitsofi mihitsy hoe raha lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana zany hoe misy modèle zany eo dia Kristy araky lefa hitantsika terena andiny voalohany aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala satria raha mbola zanaka zany tsika aloha dia mazava ho azy zay le hoe ny vahaolana zany dia tsotra zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza na zazalahy na zazavavy mino fa tsika rehetrarehetra rehefa samy voataiza taratany sekoly alady dolo na sekoly savavy atsika no voafitaka ny devoly dia mivoana any amin'izao maso mbola dia mijery ny lalana mahitsy eo amin'oatsika dia tsisa fa Jesosy Kristy zay hany lalana tokana sy fahamarinana ary mitondra fiainana dia fiainana be lehibe dia tonga devoly dia mampilalana antsika mijery miankavia mijery miankavanana sasany moa mbola dia mijery rétroviseur dia mitodika mihitsy ny lohany anty ampidona am-potoana tombo bisikileta araky le rendrana hevitao ka hoan'ny efa misaraka moa na mitotokotrana dia misaora mizaha rehetra fa Andriamanitra tsy hanary ianao zany ny tena vadintsika nera ny tena izy dia zanak'ondry Jesosy Kristy no tena vady ny fiangonana ary mampana tena ny fiangonana fa raha ny fiainana eto an-taniny nataoko hanambady 20 taona anao mahazavady tsara teresa etsy nefa tsy manana Jesosy tena loatra manambady tena za tena matoa Paul ny tena mihitsy za ozy izy tsy manambady ary Paul koa milaza neviny dia zay zany mahatonga any amin'ny rahalahy tokoa mba milaza nevitra zay fa raha za manokana zany tsy mampaninana mihitsy mahita olona tsy manambady tahaka ny Paul fa marana Jesosy Kristy fa na ho anananao daholo ary vady rehetrrehetra na volamena ny tena Andriamanitra dia laza hoe na ho anananao ary sototsony izao nefa ho very ny fananao fandalovana eny teo an-tany raha fanambadiana zany io ne tsy aritra 100 taona na 500 taona ataoko hoe mbola 10 taona anambady eo foana satria tianao loatra le vady fa Andriamanitra koa tsy tia mihitsy io ndray lasa Andriamanitra kelinao sy teo azy moa
tiako atao fa manaraka ngamba no naovako izy somary lavalava le izy no fotoanako fa tapitra fa faranako ny teniko mikasika le hoe inona ny vahaolana ary dia efesana toko fahadimy andiny fa raika amby roapolo hoy ny ten'Andriamanitra hoe mifanaiky amin'ny fahatahorana ny Kristy zany hoe tsy maintsy kristiana moa zany le olona zay zany dia anisan'ny condition sine qua non ho an'ny olona indrindra mbola tsy manambady aza manambady bady mihitsy ianao raha tsy kristiana aloha le olona zany hoe kristiana converti né de nouveau amin'ny teny Kristy hoe born again amin'ny teny gasy hoe nateraka indray zay zany le condition voalohany faharoa miara-manaiky na hoe matahotra an'Andriamanitra na matahotra ny Kristy satria Kristy mihitsy afa Andriamanitra eny efesana toko fahadimy dia faray amby roapolo zay faharoa andiny faharoa amby roapolo ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo ka rehefa fampijery zany ianao na hoe voafakaitan'ny tanora na hoe fahasalabady ianao dia tiana ho restaurena ny tokantranonao dia mila manatona n'Andriamanitra mihitsy aloha mifanaiky dia avy eo ianao vehivavy no manaiky voalohany ny vadinao satria mazana ny toetranao vehivavy aloha dia tena tsy afenina fa ny vehivavy zany de nature dominante satria ny antony vehivavy no mitondra folo volana sy volana ny zanany dia feheziny moralement spirituellement mihitsy ary indray physiquement moa zany tzajanso zany satria raha voazazy izy ka manaiky tanao dia akifika ohatra mitomany dia kapohana na hoe atao câlin tsy manina ao daholo zany zany fa hita hoe dominante zany vehivavy de nature ka na mbola tsy niteraka izy satria efa nature ao anatiny lay domination mana caractère azay zany vehivavy ka sarotra be ny mamolaka azy ka ianao ny sanatrika hoe biby na hoe soavaly folamy fa misaoran'Andriamanitra fa olombelona ianao aronao aren'Andriamanitra tahaka ny endrika Andriamanitra donc tsy tonga ho azy teo anao raha tsisy lehilahy aloha namoronan'Andriamanitra anao fa anjaranao miandry ozy ianao ka ny olona nanambadibolo dia ahoana ave kozinina ny klasy nambady dia ahoana mareta fotsiny fa Andriamanitra ane no namorona anao hoe tamin'ny alalan'le olona nakany anao fa ily olona iny mitady anao izy koa any amin'izay misy azy tahaka anao miandry azy fa rehefa tsy maharitra ianao hoe ozy ny mbola malagasy hoe zay maharitra vadin'Andriana fa zay tsy maharitra vadin'ny totikely ka io tsy faharetana io zany dia miteraka zava-doza na andra lehilahy tsy pointure anao tonga dia fa lasa ianao dia andramanao izy jerevana ka tsy mety ka izy dia tantany l'écran araka tendra manimba zavatra ianao rehefa tsy vadinao iny dia aza kritera satria manana ny vadiny miandry azy izy na ho an'ny lehilahy io na ho an'ny rahavavy dia tena Andriamanitra zany tsy mba mandainy misy olona anak'izy eo matena ka ahoana ro izy ny vehivavy lehibe dehibe nisy ny vehivavy parapora nisy lehilahy dia zay hoe ary mahatonga andreo hoe ndoa ivadika silamo fa silamo manana droit manambady telo amanefatra fa amintsika amin'Andriamanitra zao lehilahy ray vehivavy ray tsy possible mihitsy lehilahy anankiray manambady anako na dia misy ary manao an'izany anaty baiboly ry Davida sy ry Solomona sy gra zany koa tsy midika manambady maro ianao tsy midika zany fa manana ny programme n'Andriamanitra dia ananana tokantrano sambatra tokantrano fiadanana manaja ny ten'Andriamanitra ka ny vehivavy zany dia mila makatoro vadiny na dia mafy aminareo vehivavy zany ten'Andriamanitra zany fa tsy firoiko zay ny vahaolana faharoa dia tahaka ny tiavany Kristy tahaka ny anekeny fiangonana ozy izy any Kristy fa mampalelina ny fiangonana re tsy manaiky ny tompo zay mampalelo mihitsy ary toy izany koa ny lahy zay efa fantatra fa ny lahy no lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena fa tahaka ny anekeny fiangonana Kristy zay zany le modely zay zany le vahaolana dia tokony zany koa nanekeny vavy ny lahy amin'ny zavatra rehetra io tsy zaka vehivavy amin'ny zavatra rehetra be dehibe tsy tanytsako le zavatra rehetra fa faranako ny teko amin'ny lehilahy dia hoe ny anareo lehilahy tiavany vadinareo tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana zay le hoe lehilahy tia vady dia nanolorany ny tenany hamonjy azy mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny dia tsy inona koa fa ny ten'Andriamanitra mba ho raisiny amin'ny tenany izany ny fiangonana zany ary farany indrindra dia fahavalo amby roapolo dia hoe
tahaka izany ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany zay tia ny vadiny dia tia ny tenany. Akasitraka dita nanome fitenena dia zay ngamba no sady teny farany moa eto ampamaranana zay mivavona nazoko mena lasana bavamalala dia mivavaka anareo mahay reza fa Andriamanitra manana hevitra tsara ho anao dia hevitra tona fiadanana fa tsy loatra. Akasitraka dita ameko ny la etsika nambavy ia makasitraka pasteur na amin'izay fampahirezana noentinao zay mampahery ihany tokoa dia avy hatrany irana dahery dia ameko anao avy hatrany ny famitinana farany sy ny famaranana ihany koa satria fa mandeha moa ny fotoanantsika dia ameko anao avy hatrany fitenenana ary. Miary misaotra anao anabava ary misaotra amin'ilay mandrepitandrina ihany koa nanazava sina mitina na mety ho hevitra teo ihany koa tsy dia anampy betsaka ngamba amin'ny torohevitra fa ny any tiako ampiana kely fotsiny dia hoe rehefa mitenin'Andriamanitra zany dia raha mamaky azy dia ampifoana hoe ao amin'ny tompo antsika lehilahy zany dia ao amin'ny tompo ohatra zany hoe miteny hoe araka nareo lehilahy tiava ny vadinareo ao amin'ny tompo asiana zay asiva amin'izay hoe ao amin'ny tompo na hoe tiava ny vadinareo dia le fitiavanao an-tsain'ny sasany le bika matare fa atao hoe ao amin'ny tompo zany hoe le izy manontolo ao amin'ny tompo zany ao amin'ny tompo foana nisaky ny fijerintsika ho ara-panahy foana ary lehilahy zao ohatra hoe ianareo lehilahy miara mitoetra aminy ao amin'ny tompo asinao an'izay miara mitoetra amin'ny vadinao anao zany ao amin'ny tompo amin'izay le fijerinao any amin'ny ara-panahy foana amin'ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra ary manajany vavy ao amin'ny tompo voalaza moa fa mahavarina izy ity satria indraindray hoe aoka ny lahy ho tia ny vadiny ary ny vavy anajany ny lahy nefa eto koa ao amin'ny petera voalohany toko fahatelo andiny fafito voalohany dia misy hoe manajany vavy zany hoe mifanaja zany izy roa eto zany indray misy an'le ny lany lohan'ny vavy indray ny lehilahy raha iny zao raha ampiana kely hoe ny lany lohan'ny vavy ao amin'ny tompo dia fantatritsika ny dikan'izay fa indray le hoe ny lany lohan'ny vavy raisina hoe za zany ny sefo hoe za zany ny sefo dia zay tiako atao tsy maintsy ekeny dia na zay tiako atao fa tsy ao amin'ny tompo le izy ataonao hoe ao amin'ny tompo dia fantatra hoe zay tiako atao ao amin'ny tompo dia mety le izy dia zany hoe lany lohan'ny vavy indray moa misy vazy miteny manao hoe ny lany lohan'ny vavy fa ny vavy manapaka iza zany ny chef l'homme est le chef de la femme mais c'est la femme qui décide tsisy resaka zay zany izy fa ao amin'ny tompo l'homme est le chef de la femme ao amin'ny tompo zay zany le izy fa afaka manapaka ny vehivavy fa mifandiniky izy ao amin'ny tompo zany hoe rehefa ao amin'ny tompo zany dia mandeha amin'ny fitiavana foana le izy io le hoe araka ny teny pasteur hoe ny vehivavy sarotra filahana fa ny familahana ohatran'ireny le rehefa mamolaka soavaly tsy haiko na misy za tsy miteny hoe soavaly akory ny vehivavy fa raha mamolaka soavaly zao dia ohatrany hoe mahodikodina foana le soavaly ahodikodina amin'ny faritra foana zany mandra-pahazahoana ny folo ilay soavaly mandra-pahatonga an'ilay soavaly matoky an'ilay olona zay izy voafolaka zany hoe ny vehivavy zany rehefa omenao fitiavana izy dia matoky anao dia izay izy voafolaka ao aminao zany hoe zay izy vao manaiky anao sy manaja anao ary matahotra anao tsy le fatahorana tsy midika mihitsy hoe matahotra fatahorana fa misy fanajana lalina ao aminy satria fantany fa tia azy ianao fantany fa hanolotra ny tenany ho azy ianao raha misy loza manjo azy fantany fa ianao foana no tsy maintsy azo ny ateherana amin'ny zavatra rehetra ary tsy misy afa-tsy ianao heriny no azo ny ateherany toy ny atao hoe vadiny eto amin'ity tany ity dia izy dia rehefa mahafantatra an'izay izy dia azonao ny fony ka ny ahy zany ny torohevitra amin'ilay hoe mikasika an'ilay fanontaniana atao moa dia hoe raha misy lehilahy tsy tiany ny vadiny zany efa mivadiny teny zany dia lasa hoe tsy tiany io zany dia amiko zany raha olona efa nivadinao izy efa nitiavinao ka lasa milaza indray ianao fa tsy tianao dia misy olanao zany hoe eo aminao zany le olanao aminao le olana misy olanao inona ny olanao tsy fantatro zay tantara fa fantatro dia misy olana eo dia tahaka an'ireny psikiatra reny na psikology reny rehefa mijery ny olana izy dia karohany ampiresahany elo olona dia karohany hoe aiza ny fototra ny aingany na tonga azy nisy olana
dia ohatr'izay ihany koa ny mba hoe sarotra psikology akory fa ozaka hoe nisy olanao ka taizany nanomboka ny olana nanomboka taiza izy nanomboka ny tsy nitianao tsony mety nijery vehivavy hafa ve ianao mety nitsirihitra vehivavy hafa ve ianao nanomboka ny tsy tiavanao azy tsiny ao angamba ny tokony hiverenana hoe ao amin'ny tompo dia tokony miverinao ianao hoe raha ao amin'ny tompo izany dia tsy tokony mijery an'izanizy ianao dia miverina any amin'ny fototra na ny fahasimbana dia miverina indray ny mamerena ny fitiavana mangatà ao amin'ny tompo mila mivavaka ianao zany mila miverina mibebaka eo amin'ny tompo ianao mila tena mangataka ao amin'ny tompo ianao mehery fa tsy normal zany za tsy tia ny vadiko zany vadiko efa nitiaviko taloha lasa tsy tiako tsy normal zany raha ohatra ka azo atao mihitsy azy fa nisy zavatra mety ny fandomana ataony natonga zay dia alao miara miverina noforay ihany nareo tena iray ihany nareo alao miresaka raha za ve zao zany hoe mahatonga ny olona reny mamono tena reny rehefa tena tsy hita tsy tsapany tsony ny tena fa anazy fa hiveriny fa zavatra hafa ny teniny dia tena ozy hoe vonoko fa tsy tiako ty tenako ty zay le maletra izay le mahatonga le dia mamono tena izy tsy tiany le tena tsy tiany le vatana tsy tiany le fiainana tsy tiany le aina fa tsy normal zany fa reny olona mamono teny reny ozy misy misaoty eny ambony amin'ny lavarangana izy mijery re maneka tsy maty dia manenina hono izy ireo maneny hoe tahaka izay tsy nanao an'izao tahaka izay tsy namono teny zany tsy normal zany famono teny ka ny ahy zany ny ataoko hoe ny tsy fitiavana ny vadinao tsy normal satria ohatrany hoe tsy tia ny tenanao ianao zany satria tenanao ihany io ka mila miverina mila miresaka amin'ny tenanao ianao mila miresaka amin'ny vadinao ianao hoe ohatrany tsy tiako ianao satria nisy zavatra ny seho salamizao dia izay no natonga zay andao tsika ifandika andao hiary mivavaka fa tsy normal zany dia mangatà amin'Andriamanitra fa izy Andriamanitra fitiavana mbola afaka manavao ny fankatiavana io izy mbola afaka mamerina indreny tsy voizao anefa firifiry mo mpivady ary hoe nisaraka hono mireconcilie indray niombona indray ny olona no divorce raha mbola ilananenina eo amin'lohan'ny juge mbola manao hoe réconciliation aloha jereny manamiala nenina izy efa olona zao tontolo zao fa olona amin'ny tompo indray ve tsy ndeha hialanenina aloha mandiny tena fa sao manenina fa rehefa tapaka ny tady dia hotoizina nahirana fa dia mbola tsy tapaka ny tady dia alao mialanenina alao foana aloha tena hoe mangatahany tompo miara mivavaka miara mandinika ny soratra masina sao dia tsy ampy ny fiainam-bavaka ny mahatonga izany satria rehefa mety tsy ampy ny fiainam-bavaka dia efa le fijery tsy ry fijery ara-panahy tsony fa lasa fijery ara-nofo ka nanjary nanova ilay fijery araka ny fitiavan'Andriamanitra zay zany ny ohatrany hoe torohevitra kely tiako omena ary amaranako ny torohevitra izay omena dia ny tetera voalohany toko fahatelo ny andiny fafito manao hoe ianareo lehilahy miara mitoetra amin'ny vehivavy izany araka ny marina manaja ny vavy tahaka ny mety atao amin'ny fanaka malemilemy tokoa sady mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainana mba tsy voasakana ny fivavahanareo fa ny fiarahanareo zany dia fiaraha-mivavaka ny fankatiavanareo dia efa fiaraha-mivavaka sahady satria ny fiarahanareo dia misy an'ilay fitiavana Andriamanitra dia fitiavana koa dia aharitra mandrakarivany sy tehirizy mandrakarivany ambeny mandrakarivany sa fitiavanareo eo amin'izany fanambadiana izany mba hitondra anareo sy ny akonanareo ho ao amin'ny paradisa izay fanoman'Andriamanitra ho antsika rehetra zay ngamba no amaranako azy fa dia hivavakantsika ny tompony anamasina izay voalaza antsika teo mety manana ny fahalementsika ny laza teo fa tsy ny fahalementsika ny hita fa ny voninahity Andriamanitra vavakantsika re tompo Andriamanitra eo midera mankalaza anao izay Jesosy Kristy mpanjakanay misaotra anao era-po era-tsaina izay tompo noho ny fahavitana izao fandarana izao indray zay mitarika anay lehilahy ity ny vadinay bebe kokoa ary hatrany hatrany araka ny sitraponao tompo dia izany tokoa ny teninao mifankatiava ianareo mba ho faty fito zao fampianatra iza moa ianareo resahanao fa tsy izay mpivady izay vadinay sy izahay ny mpivady no resahana voalohany amin'izany hifankaty izany fa iza moa ny namanay voalohany fa tsy ny vadinay dia ampianary izay lehilahy Jesosy hifankaty amin'ny vadinay ampianary koa ny vavy anaja sy tia ny lahy ihany koa ampianary izay mandrakariva andeha araka ny fijery ny fananay ifandray aminao mandrakariva ahafantaranay
zay tokony ho alenay satria ianao rery ny lalana, ianao rery ny fahamarinana, ianao rery ny fiainana, ary tsy misy fiainana ivelanao dia aminao zay Jesosy ny te handeha. Nefa tsy tanteraka izany raha tsy tarihan'ny fanamasinao zany, raha tsy tarihan'ny fanamasinao tsirairay avy aminay tsy ahatanteraka zany, satria tsy amin'ny herinay na ny tanjakay fa amin'ny fanahinao ihany hahatanteranay sy hitondra fandresena ao anay. Mba ho tanteraka tokoa fa tempolinao izahay ary ianao no Andriamanitra tompo, dia izany no angatahanay aminao. Mba ho tanteraka eo aminay tsirairay avy anie Jesosy ny fanamafisana ny herinao, ny tananao manodidina anay, tsisy arombaka anay eo am-pelantananao fa arovinao avokoa sainay, ny vatanay, fanahinay. Mba teny voninahitry ny anaranao ny antom-piainanay, iainanay amin'izao andro mandalo eto amin'ity tany izao. Mba hitondra marobe hiakatra eny an-danitra zay Jesosy, hitsenanao amin'ilay fanambadian'ilay zanak'ondry, dia tena ny fiangonana mihitsy Jesosy no hitarinao ny valanay mba hiakaranay marobe, tsy ho izay rery, tsy ho ty tena zay Jesosy, fa ho marobe amin'izao andro faran'izao, dia ampianaro zay hitory ilaza ny anaranao hatrany hatrany, mba ho betsaka ireo zay voafafika mitsangana ho vokatry ny fanahy hiakatra, mba hanantona anao tompo ho any amin'izy zay fenao manana ny teny fiainana. Aoka ny teninao hitoetra betsaka ao anatinay Jesosy malaky, satria mila an'izany zay sakafom-pananay, tsy ny vatana ihany misakafo na ny aina ihany misakafo, fa koa mba mila sakafo ihany koa ny fananay. Ianao nefa niteny fa zay rehetra alokon'ny vavanao dia fanahy sy fiainana, fa ny finoana dia avy amin'ny teny, ary ny teny dia avy amin'ny teninao Kristy. Jesosy tompo, eo am-pelantananao nay metrahako an'ireto rahalahy sy anabavy zay mpiaino rehetrareto, mba hoenao anie Jesosy no hitarika an'izy ireo hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra tompo, satria izahay izao dia no tiavinao manokana, tena niraisinao tena ho harena lehibe, ka ataonay ahoana no tsy tahiry zany harena zany izay nomenao anay. Misaotra tompo noho ny amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Alleluia. Amen. 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 Dia makasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana amin'ny fotoanantsika indray amin'ny herin'ny tahaka izao. Makasitraka Pasteur Mario, makasitraka ihany koa Ranadahery Razakamanarina ny amin'ny fivaniananareo teto amin'ny televiziona tamin'ny alalan'ny ny fandaharana mahaliana dia mahaliana tokoa inga, dia makasitraka indrindra amin'ny herindray ny fandaharantsika vaovao be indray no hoentsika amin'ny heriny, dia samy tahiny Jesosy daholo. Amen. Amen. Madagascar.